Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Watawatagasy ny tenako. Androany isika dia andeha resadresaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa izany fa mahakasika ny toetran'ireo tanora izay génération tatao fara, izany hoe génération TikTok zany, izay iteraky ny 2000 makatia, izay ahitana soratra ny tsy fanajana olona sy ny tsy fanajana ny discipline na eo amin'ny lafiny ray aman-dreny sy ny zanaky zany na eo amin'ny lafiny mpanabe sy ny mpianatra. Fa milohan'izay dia aza dino ny manao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravona andrendrevitra rehetra reny anaovantsika vidéo manaraka eo. Ary aza dino toraky zany ihany koa ny like ny vidéontsika. Aza dino hatrany ny miabony amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy eto Watawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrela isika fa vetrany tonga de vavany ndao ary. Ya raha mahalala fa isika am'izao dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fanatontolona tanteraka, izany hoe mondialisation zany. Ka izany vanim-potoana izany indrindra no hitako miteraka olana lehibe eo amin'ny tanora, indrindra fa ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Maro ireo tanora tsy mahay mandray izay tokony ho raisina mandritra izany vanim-potoana ny mondialisation izany. Heverin'ireo tanora fa tena fandrosoana lehibe ny zavatra ataony nefa iny zavatra ataony iny isany mitarika azy ho any amin'ny izay tsy tokony handehanany. Profiny izany moa ireny hitantsika ao anatin'ny tambazotra tsirasira Facebook izay miparitaka etsy sy eroa, ireny sary mamoafady ny tanora ny ankamaroany dia presque tanora kelikely daholy noho tsy fahaiza mampiasa an'ity resaka Facebook sy ny resaka teknôlôjia avolenta amin'izao fotoana izao. Hany ka lasa miparitaka ary manimba réputation n'ireo tanora izay fiparitahan'ny vidéo mamoafady etsy sy eroa izay. Ary ny raha nahita fa nanomboka ny firoboroboany ity resaka TikTok sy ny fanaovan'ireo tanora vavy indrindra anireto sorta fohikely ireto izay isany manafitohana ny fiarahamonina ihany koa moa ireny dia nitombo ihany ny tahany fanolanana teto Madagasikara tato ato zay. Mety ho misy ambadika an'izay zavatra izay satria maro ny olona izay tsy manana contrôle rehefa mahita anireny sipakely ka manao anireny sorta fohikely na koa mandeha mipelipelika etsy sy eroa anaty TikTok sy ny Facebook ao mampandindy vody amin'ireny sorta kely efa mivoaka mihitsy ara ny slipony sasany amin'izany fampandizana vody izany. Mbola noho ny afitsoko izay fanatontolona izay hatrany moa dia hita taratra fa tena nidina ambany ambany ny nivoan'ny mpianatra amin'izao fotoana izao satria efa diso miantehatra loatra amin'ny lafiny teknôlôjia diso tafahoatra ireo mpianatra, hany ka tsy mazoto mamaky boky intsony sy tsy mazoto mba mikarokaroka ohatra ny mpianatra taloha intsony ny mpianatra amin'izao. Fa misy zavatra kely izay ho ataony na ny devoir io efa tonga de miantehatra vetrany izy fa hoe misy ao amin'ny internet izay. Tsy hoe ratsy ny fisian'ny teknôlôjia moderne amin'izao ary tsy hoe ratsy ny fisian'ny internet fa kosa ny fandraisan'ny tanora malagasy azy mihitsy no mahatonga azy ho ratsy sy ho tsara. Ohatra zao ny tanora anankiray mahavita mandany fotoanany hatrany amin'ny 2 maraina eo amin'ny Facebook nefa tsy mahavita mandany fotoana hatramin'ny 2 maraina manao recherche sy manao devoir. Ary zavatra hita ihany koa sy tsapa dia ny tanora am'izao lasa tsy dia mahay loatra ny manao construction des phrases izay manaraka ny règle grammaticale araka ny tokony ho izy satria noho ny fisian'ny teknôlôjia io dia lasa abréviation daholy na ny message na ny page lefa any amin'ny Facebook io na message tsotra io de atao abréviation daholy. Ary ny règle grammaticale moa am'izany dia tena tsisy mandeha am'loniny fa rehefa azon'izay tena andifasana azy fotsiny le izy de zava-dehibe. Iny indrindra no lasa hoentin'ireo tanora hatrany amin'ny fianarany lasa tsisy zavatra mandeha am'loniny intsony. Osetrin'izay hatrany moa raha mahita fa ny tanora am'izao dia isan'ny tanora tsy manaja olona mihitsy raha hoarina tamin'ny tanora taloha ary isan'ny tanora tena indiscipliné raha hoarina tamin'ny tanora taloha. Mety ho inona ny anton'izay mahatonga ireo tanora lasa indiscipliné izay. Fa araky ny fahitako azy no resahako eto tsapako araky ny fahitako azy fa ny tanora am'izao dia tia fahalalahana diso tafahoatra ary tsy tian'izy ireo mihitsy zany hoe resaka seriserena zany ohatra ny tanora taloha. Ary ny tanora am'izao dia efa tsisy tsony izany hoe fikasihan-tanana izay ataon'ny ray aman-dreny ohatra ny tamin'ny taloha amin'ireny rehefa maditra anao na hoe malivaly dia voavango ceinture na kobay fa amin'izao dia tsisy tsony izany. Any am-pianarana tsisy tsony izany hoe sazy na hoe seizy rivotra na hoe fikobay na hoe felaka ohatra ny tanora taloha fa am'izao tsisy tsony izany satria voararany lalàna izay zavatra izay. Ka mety ho izay indrindra no mahatonga an'ireo tanora am'izao lasa tia fahalalahana diso tafahoatra nefa hoy ny Ntaolo zanaka tiana hony atitsitsina ratsakazo ka tsy voatery hoe fankahalana na hoe famonona ireny fikasihan-tanana ireny indraindray fa misy amin'izy ireny dia tafiditra ao anatin'ny mesure correctionnelle izany hoe mba hanitsina ireo tanora hanaraka ny lalana izay tokony hizorana. Izay zay tompo klasy tompo vavy ny mahakasika ny vidéontsika androany ity ka dia manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravona andreny hevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Manasa antsika ihany koa ilike ny vidéontsika ary manasa antsika tanandro hatrany iabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy eto Watawatagasy. Tompo klasy tompo vavy mangasitraka de mirary soa.
Timio, o meka me mito, sasa miano tin, falaviano zautia, famaheri vitiavana, atulu chono, tani hesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono. Azam